etsika maro no karakarain'ny agence première ligne amin'ity taona ity taorian'ny Azia sy ny film dia ny enjoy ny etsika ho tanterainy manaraka no tsindrin'ny mpikarakara fa mitaratoerana lehibe eo amin'ny fitaterana ny zava-misy eo amin'ny sehatra ara-toekarena ny orinasa fanaovan-gazety. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampitana ny zava-misy eo amin'ny tontolo ara-toekarena ny orinasa fanaovan-gazety ary nandray anjara mavitrika tamin'ny etsika foire internationale de Madagascar ny vondrona MATV raha ny fanamariana ny entina mpikarakara ny film andiany faharoa-mbifolo. Tena ilaina mihitsy le aina aman-jera indrindra rehefa partenariat ojo miaraka ny MATV dia tena mety amin'ny mpandrara amin'ny olona manao événement satria mila fantarina ho an'ny rehetrarehetra hoe inona marina zavatra misy eto Madagasikara. Nandray ny olona aminazy hoe tsy ampy communication nareo tsy ho an'ere na hoe ny fanjakana le communication tena ilaina mihitsy satria ny olona avy eo dia misy fa move tena mandeha marina ty zavatra ty move tena mandeha marina ty toekarena eto Madagasikara ty dia zay anisan'ny olona miaraka amin'ny MATV mazava ho azy hoe manazava amin'ny rehetrarehetra marina tokoa mizavatra mandeha eto Madagasikara dia aloha tenena mihitsy zavatra zay dia ilaina mihitsy ny télévision tsara. Raha fahombiazana ny film andiany faharoa-mbifolo izay ny farana omaly dia efa mpanomanana ny etsika manaraka ny avy eo anivon'ny agence première ligne tsy inona izany fa ny etsika antsoina hoe enjoy. Manaraka dia enjoy Madagasikara. Enjoy Madagasikara dia mbola zavatra hafa zay hoe zay zavatra rehetrarehetra mahafinaritra afaka atao eto Madagasikara. Film misy le volet international io tena malgaso malgasy dia anaty io enjoy io dia ao tafiditra ny fizarantany, tafiditra ny tontolo iainana, tafiditra koa ny lamody le resaka fashion, tafiditra koa ny sakafo, tafiditra koa ny fanazaran-teny rehetrarehetra zay zavatra mahafinaritra afaka atao eto Madagasikara. Dia amin'ny zoma misy hoe les nuits tropicales festival des baleines dia zareo avy any Sainte-Marie dia anao etsika manokana amin'io fotoana io ahafany hoe manazava zay rehetrarehetra mety hoe ho atao zareo amin'ny Sainte-Marie dia ohatr'izao zany zavatra mety ho hita amin'ity taona ity amin'ny enjoy Madagasikara. Ny fahafito hatramin'ny fahafolo ny volana jona no ho tanterana izany etsika enjoy izany.